Salama tompoko, vokatry ny fahotana izay ataontsika io ihany no maharava sy mahasimba tanteraka ny tontolo iainantsika io. Genesis 3:7-7 vetrana no ndeha vakitsika tahaka an'izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary koa izy tamin'ny Adama, satria efa nihaino feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny hazo izay nandraraka anao hoe azo hinanana, dia vozina ny tany noho izay nataonao fa aoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra izay iainanao. Vozina ny tany noho izay nataonao. Fantatritsika tsara ny tantaran'ny Adama sy Eva zany fahiny araka ny ambaran'ny Baiboly fa dia fiadanana, fahasambarana, filaminana tanteraka ny fiainan'izy mivady rehefa mbola tsy tonga natafiditra teo aminy ny fahotana. Taloha tamin'izany fotoana tsy voatery hoe niasa izy izay vao nihinana. Tamin'izany rehefa noana izy dia mihinana fotsiny fa dia atory izy dia matory. Tamin'izany fotoana tsy nisy hoe reraka satria tsy nisy asa. Tamin'izany fotoana koa tsy nisy aretina ary ny biby dia rehetrarehetra na io biby fiompy na io biby dia ninina izay mifanena aminy tsisy natahorany tamin'izany fa azo ny araha-monina tsara daholo satria izany ilay fiadanana sy fahasambarana nomen'Andriamanitra azy mivady. Ndray andro nefa dia tonga ny devoly izay nakafana andramatoa nambarany devoly tamin'izany fa jerenao n'ity azo mateo ty hitanao mafatifaty mafinaritra manina moramba manandrana kely io enjana be io anandidin'Andriamanitra anay mihitsy ny amin'ny hoe tsy mahazo mikitika an'io fa raha vao mikitika an'io nareo dia ho faty ty ozy ny devoly nareo koa tena olona mpinaika be aza mba vendrana ihany aplaky fotsiny zany tsy misy mahafaty zany hoe mba andramy kely nevo manandrana kely an'io nareo dia hitanareo fa ahiratra amin'izay masonareo dia ahita ihany koa nareo dia hitovy fijery tahaka ny fomba fijerin'Andriamanitra alala hanavaka tsara ny ratsy sy ny tsara. Zany ve eno mba andramine dia nanomboka resy lahatra dia nanomboka ny hinana tsy vitan'izy rery fa natsony koa ny vadiny seria ambine ao momba andra ditala tsara aby saly ty vao nanandrana kely tonga dia ohatry niratra mihitsy na masoko ary tonga dia eniko hoe ny zavatra ny savasava kely mihitsy tany anatiko zany fe ao ary mba andramana hoe rehefa nanandrana ny anao lahy io ny vokan'io nilatsaka ny ozin'Andriamanitra satria maninona nandika ny didin'Andriamanitra araka ny hitantsika teto ihany ny fandikana ny didin'Andriamanitra dia antsoina hoe fahotana. Rehefa tonga ny fahotana teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona latsaka ny ozina nanomboka teo dia mivadika ny tantara tsy ilay fiadanana sy filaminana ntsony no zavatra ny ainany teo nanomboka teraka amin'izay ny aretina maro isan-karazany. Tsy misy an'izany mihinana fotsiny rehefa noana fa lasa mandeha miasa rehefa tsemboka be zay amin'izay vao mahazo sakafo hohanina tonga ny aretina raha matory rehefa iteraka nararo be amin'ny alina tsy mahita tory normal ntsony fa manofo ratsy ny sisa ilay biby zay any arana ny aina hatramin'izay tonga lasa nanaikitra sy nihinana ny tena ihany koa teraka teo amin'izay ny faharatsiana maro isan-karazany vokatry ninona vokatry ny fahotana. Tsy nijanona treo nefa ny tantara fa mandrakitsika ankehitriny izao mandrakitsika miresaka izao dia vokatry ny fahotanany mahatonga ny faharatsiany fiaraha-monina io inona ro antony mahatonga an'izany ozy izy tsika tsotra be esory daholo ny karazam-pahotana rehetra fantatritsika ny anivon'ny fiaraha-monina dia ho hitantsika hoe mba tahaky ny ahoana ara no fiaraha-monina mety hisy antsika raha ohatra ka tsy misy olona mpampijaly vady intsony, raha ohatra ka tsy misy olona mamilava intsony, raha ohatra ka tsy misy olona pakavadin'olona intsony, raha ohatra ka tsy misy olona mpamonoolona intsony, raha ohatra ka tsy misy olona mpangalatra intsony, raha ohatra ka tsy misy olona mpifosafosa intsony manana fisainana ratsy ameliny sakaizany raha ohatra ka tsy misy olona mihevitra ny amandrika na ny amely ny manodidina na sy ny sisa izany rehetrarehetra zany ny karazam-pahotana daholo dia tahaka ny ahoana ny zavatra misy iainantsika eto tsotra be lanitra ny tany tsy misy faharatsiana intsony dia tapitra miaraka amin'izay ihany koa zany izay zavatra rehetra mampikaikaika atsika isan'andro io tsotra be ilay izy
ankehitriny de mitaky fiovana ny olona rehetra ohatra atsika eto Madagasikara de maniry mba hoe mba iove mba hanana fiainam-baovao hoe io fa niova ary ny fitondrana de inona ny zavatra mba ny irin'ny olona rehetra mba iova ny rafitra mba iova ovaina fiovana ny taketsika rehefa mbola eo anevo ny fiainatsika ny fahotana de tsy ho tonga amin'izay zavatra iritsika mihitsy tsika ny amin'izay hoe fiainana fieny fiadanana sy filaminana izay esoroko lavitra ny amin'ny hoe fivavahana sy ny fiangonana raha zay tsy tianao fa fiainana iainantsika andavanandro mihitsy ty resahako ty hoe raha mbola miainao anatin'ny faharatsiana ihany tsika mitoy anatin'ny fahotana io aza manantena ny ahita fiainam-baovao zany na iova impiry ary ny président na iova impiry ary ny mpitondra eo na anova rafitra tahaka ninona azy isika rehefa mbola ny fahotana no mameno ny andavanandrom-piainatsika io maizina ihany ny tontolo misy atsika tsotra zany ny valiny ny amin'izay faniretsika ny amin'ny hoe fiovana tanteraka mba hanana fiainana tsaratsara ndo hiala amin'ny fahotana tsotra be ny zany raha tsika rehetra ireo no miara miezaka miara resy lahatra hoe ndo hiala amin'ny fahotana ka afaka ilay fahotana rehetra ireo fitsangatsangana faminon'olona fakambadin'olona ny fitenenany ratsy ny fangalarana sy ny sisa raha reny karazam-pahotana reny fotsiny no hialantsika lanitra ny tany tompoko iaina anatin'ny filaminana sy fiadanana tanteraka izay tena isariana ny saintsika amin'ny teny ity de tsotra ihany maniry an'izany fiovana zany tsika rehetra maniry mba hanana fiarahamonina tsara sy mirindra nde hiala amin'ny fahotana tompoko nde tsika hiezaka hiala zany no antony tomanantsika ny amin'ny resaka fanatonana an' Jesosy satria ao Jesosy reriany no misy vahaolana amin'izany tsy mitaky zavatra be amintsika Jesosy tsy mitaky vola be amintsika Jesosy tsy mitaky hoe inona be fa tsotra be fotsiny ihany taken'i Jesosy amintsika isika manaiky isika mino fa Jesosy afaka ny amonjy antsika analantsika ao anatin'io faratsiana misy antsika rehefa zay ny zavatra misy ho lanitra ny tany ho yao de metraka ny veloma mandram-pitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indray samy aritahin'Andriamanitra veloma to